Tonga soa eto amin'ny fianarana crochet amin'ny teny malagasy iarahana amin'ny Artina Roseline. Tamin'ny farany isika dia nianatra nanao chaînette. Any amin'ny vidéo any aloha any ny misy ny fianarana chaînette sy ny fomba fitazomana ity fil ity. Androany indray isika dia hianatra ny maille serré. Ohatran'ny indray ny anaovantsika ny atao hoe maille serré. Maille serré zany dia ampiasaina amin'ny azo ampiasaina manao akanjo, manao poketra, manao ina koa gant, azo atao mampiasa maille serré ndao ary. Ahoana indray ny anaovantsika ny maille serré. Eto tsika zany zao ity ny vy dia eto amin'ny lavaka faharoa manarakaraka nyity no ampidirintsika ny vy crochet dia fahanana dia sintomina dia fahanana indray mandeha dia sintomina miaraka izy roa dia ohatr'izay hatrany hatrany. Fahanana dia sintomina miaraka, fahanana dia sintomina izy roa dia fahanana dia sintomina. Mino fa efa nanao fampiasana tarehitrany amin'ilay nanao chaînette satria mila zatra ny tanana manao crochet, manala an'ilay votsavotsy iny zany. Chaînette, eto amin'ny chaînette anankiray no ampidirina azahoantsika maille serré. Dia azo adino ihany koa ny mizara ny vidéo dia miabone amin'ny vidéo dia asivo an'ilay j'aime iny koa mba hiparitaka ho hitan'ny olona, hitan'ny malagasy satria amin'ny teny gasy moa izy ity, ho hitan'ny gasy namantsika ny fianarana ity crochet amin'ny teny gasy ity. Toizantsika hatraty amin'ny farany ity zany. Rehefa manao azy dia aza sintomina mafy fa ataovy malefaka tsara. Dia eo amin'ny loha eo nisy sary naseho diagrame. Io diagrame io indraindray mety tsy vidéo no tonga eo amin'ilay modèle zany no hitantsika modèle, mety tsy vidéo, mety tsisy fanazavana hafa fa sary. Dia io sary io zany no atao hoe diagrame. Dia ny diagrame zany dia fanehoana hoe ohatran'ny ahoana ny point anankiray. Ny maille serré moa zany zao no resahantsika dia maille serré io plus io eo ambony eo moa zany misy an'ilay chaînette nataontsika dia maille en l'air. Hiditra amin'ny laharana faharoa tsika zany zao le miakatra, andeha hiakatra tsika zany zao. Rehefa andeha hiakatra tsika, hampiakatra n'ity asantsika ity dia manao maille en l'air. Iny no atao hoe maille en l'air. Iny izy iny zany. Manao maille en l'air anankiray dia ahodina ilay asa nataontsika teo dia eto no ampidirina, eto lavaka faharoa. Eto izy zany no ampidirina fa tsy eto amin'ity voalohany ity. Raha eto amin'ity voalohany ity no ampidirina dia misokatra, lasa misokatra ny asantsika. Raha ohatra tsika zany hanao cache-nez ka entintsika maketo dia misokatra ilay cache-nez dia tsy mahitsy. Raha te hahazo zavatra mahitsy tsika zany dia eto tsika no miditra dia alefantsika hatrany hatrany ohatran'ilay tamin'ny voalohany teo ihany, tsy miova. Maille serré anankiray ao amin'ny maille serré anankiray satria tsika efa manana maille serré zao fa teo mantsy tamin'ny voalohany mbola chaînette fa zao zany zao efa maille serré dia maille serré anankiray amin'ny maille serré anankiray dia tsy atao double, tsy atao anankiroa fa raha ohatra atao amin'ny lavaka anankiray ihany no ampidirantsika azy dia lasa mampitombo isa anankiroa indray tsika zany dia mialava zany ilay zavatra ataontsika dia tsy mahazo zavatra mahitsy tsika, zavatra misokatra foana satria nampitombo. Mbola ho hitantsika ny aloha any zany fa alefantsika aloha ny zavatra tsotsotra. Maille serré iray eo amin'ny maille serré anankiray, maille serré iray eo amin'ny maille serré anankiray, maille serré iray eo amin'ny maille serré anankiray, maille serré iray eo amin'ny maille serré anankiray. Dia mino fa efa hanao fanazarana
hanao fampiasana indray tsika zany tahaka ny efa nataontsika tamin'ilay chaînette teo, dia hanao fampiasana indray tsika zany ny maille serré. Ataontsika hatramin'ny farany aloha ity maille serré ity navita rangé anankiroa tsika izay, dia tohizo ny anareo ny rangé, tohizo miakatra any foana indray, miakatra dia ataovy mihitsiny mba tsy hiditra hivoaka be na hiditra be ny cache-nez, ataontsika cache-nez kely zany. Rehefa tonga eto azadino miditra eto amin'ity farany ity, satria raha mijanona eto ianao dia iny ilay teneniko teo hoe eto indray ianao zany andeha hiodina dia lasa miditra indray zany ilay asa nataontsika, fa farany ohatratra amin'ity farany ity, farany eto mba tsy hahatonga an'ilay zavatra nataontsika hiditra fa ahitsy tsara. Dia iny zany zao navita maille serré rangé anankiroa tsika zany zao. Iny zany ilay maille serré rangé anankiroa zao zany izy zao izy zany. Mbola azontsika tohizana miakatra ihany izy zany fa tohizantsika kely fotsiny, tsy maintsy manao maille en l'air indray tsika, azadino mihitsy ny maille en l'air rehefa hiodina anao rangé manaraka, dia eto ilay lavaka faharoa eto tsika ny miditra. Azadino ny mizara ny vidéo dia mi-abonné koa, fa manjary tsy mahita hoe efa misy vidéo vaovao ao, dia manjary tsy mahita lesona vaovao tsika, dia azadino ny manao j'aime an'ilay vidéo, an'ity vidéo ity zany mba azahoantsika mizara ihany koa amin'ny namantsika. Dia amin'ny manaraka indray zany tsika hianatra ny atao hoe bride, mianatra bride tsika zany satria efa mahay maille serré tsika zany zao. Iny zany zao niendrik'ilay maille serré teo iny izy iny zany dia tohiziny ianareo dia manaova fampiasana isan'andro fa rehefa ela dia mahay dia havita zavatra anankiray. Raha ity zao no tohizantsika dia havita zavatra lavalava lava be, mahitsy be ihany, dia tohizo ohatr'izay foana mahampita lava be dia mahavita cache-nez ianao zany izay. Dia amin'ny manaraka indray isika zany mianatra lesona vaovao. Bye bye.